Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny taranja kickboxing dia nanapa-kevitra ny hiala tsy mpanazatra ny ekipam-pirenena intsony Maître Pierre Randriamanantena. Tona fanazavana amintsika izy amin'ity hariva ity ny antony izay fialany tsy ho ao anatin'ny mpanazatra ny ekipam-pirenena intsony izay eo amin'ny taranja kickboxing. Ny kickboxing amin'izao dia somary marisarisa kely ka eo indrindra manko no nanatonako ny télé zany hoe mba ametsam-pialana zany eo amin'ny tontolon'ny Maître national ako solon'ny taratasy zany ty izay manambara ofisialy zany hoe tsy vitako tsony ny entrée national fa aloha mba ho an'izay mavita indray ngambany. Mety misy antony manokana ve nampatonga an'izay fametra-pialana zay? Le antony manokana ngamba tsy amin'ny metsiny an'izaniza fa mba antony ana manokana. Maître, efa elaela ihany nahitananao tao anatin'ny tontolon'ny kickboxing, azo iverenana ve hoe inona aby ny zavatra efa vita? Marina tokoa zany, tena efa ela tokoa ary tena efa mikorino anatin'ny raly izy. Dia izay mahatonga mahasarotiny kely hoe misy zavatra tsy mandeha anatin'ilay izy dia izay mampatonga izany. Efa tamin'ny andron'ny fédération teo alohany efa teo ary mba anisan'ny hitany teo amin'ny firenena hoe mba namokatra zany ny zavatra natao. Tatorina nefa ny tena somary mampalahelo le izy dia zao ametsam-pialana zao. Ametra-pialana eo anivon'ny ekipam-pirenena tontolon'ny kickboxing ve nefa mbola mitohy foana? Tena mitohy dia tena mitohy. Efa mikorino anatin'ny raha io ary tena tsy mijanona amin'io zany mandra-pahafaty fa le andraiki tsy no ohatrany mametsam-pialana kely mihitsy zany tsy ametsiny an'izaniza fa za mihitsy zany ohatrany mahafantatra hoe aleoloha akaina kely ahako. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny n'ito izao indray. Saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Saorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana nantosa ny fandarana tamin'ity androany ity. Azadiny fa dia mbola hofitinina aminao anatin'ny gazety malaza mivoaka rahampitso ireo vaovao rehetra nisongadina nambarako teo izay dia mazotoa ary manjifa ny gazety malaza rahampitso satria dia ho hitanao ao ny vaovao rehetra mahakasika ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity. Zay no masakazona rozy tompolasy tompoko vava dia mamerina ny fisaorana anao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany amin'ny herin'ny nito izao indray. Veloma tompoko.